Miarabantsika rehetra zay mpanaraka zahatany a tonga soa eto amin'ny faritra arovana corridor Ankenieny Zahamena aty amin'ny faritra Atsinanana Nalanjirofo aloatra Mangoro moa zany no misy ny faritra arovana corridor Ankenieny Zahamena izay faritra arovana na aire protégée lehibe indrindra amin'ireo aire protégée misy eto Madagasikara hatramin'ny taona 2024 satria mirefy eo amin'ny 4,8 sy 3 hektara eo zany ny faritra arovana dikan'izay lehibe fa nitondranay anareo izao izay ijerentsika nireo zavatra mampiavaka an'ity faritra arovana ity dia eo amin'ny velarana 3,3 hektara eo zany aty amin'ny toerana antsoina hoe Yaroka. Faritra arovana corridor Ankenieny Zahamena dia misy karazana zavamananaina hatramin'ny 3,2 dia misy karazana gidrona lémurien 7 zany ny ao anatin'izay alehibeny faritra arovana zay. Ny valo amin'ireo gidro reo no efa ampotomotony fahalanina tamingana amin'izao fotoana izao. Dia manana karazam-borona misa 7,20 koa ny corridor Ankenieny Zahamena. 5,20 isan-jato nireo zava-misy aty anatin'ny corridor Ankenieny Zahamena ireo dia endémique na tsy hita raha tsy eto amintsika Madagasikara eto. Izany indrindra no nanaovana an'ity fandaran'ity hoe en route pour les aires protégées. Raha tianao ny natiora, raha tianao ny zavaboary eto Madagasikara, ndao iaraka aminay manapatapitry ny fandarany. Tonga soa zany tsika eto amin'ny valan-javaboary arovana Yaroka. Zao moa zany hitatsika amin'ny zao endriky ny atiala zao eto zao tsika dia mahita miavaka mihitsy ny partie ny atao hoe forêt naturelle sy forêt secondaire na ny atao hoe savoka. Ato ampita zao nareo mahita an'le savoka, dia ety ampita nareo mahita an'le forêt naturelle zany hoe forêt primaire mbola tsy nikitihana mihitsy moa io. Izay moa no tanjon'ny kazy amin'ny ankapobeny hoe amerina amin'ny laoniny mba hitondra le ala Ankenieny Zahamena. Dia ohatr'izay zany no satria le corridor zany am'izao lasa hoe misy malalaka fovoany eo eo misy ala indray mandeha dia reny no ezahana reny zany ezahana atoy amin'ny alalana fambolena zanakazo amin'ny karazana fiarovana maromaro izay hitantsika ao anatin'ny matetika amin'ny VOI manana ny atao hoe fampandrosoana ifotony zany hoe raha mahita fa matsim-bola zany izy ireo dia raha ohatra fotsiny ary mamatsy volan'ireo VOI ireo ny mpamatsy vola dia manana activité atao izy isan'andro dia afaka tsy mihitatra tsony ny fampitehan'ireo ala ambiny izay mbola tsy voakitika ireo. Reto miaraka amintsika reto anatin'ny fandarana androany Patrice no mitarika antsika ato Abraham sy Philbert no VOI mitantana ny ala aty amin'ny faritry ny Yaroka zany. Dia Ranesta izy no mitarika antsika koa manoro hoe ary misy an'izao na aty misy an'izao ato anatin'ny fandarana ato. Dikan'izay tsy azo atao ny mandeha irery anaty ala rehefa tonga ny fotoana hitsangatsanganana fa tsy maintsy mitady gidy mitarika, tsy maintsy mitady tompo tanàna. Tsindro mahazo an'ity faritra arovana ity tahaka ny faritra arovana rehetrarehetra eto Madagasikara dia ny fitrandrahana harenan-kibon'ny tany tsy ara-dalàna, ny famotehana ala amin'ny fanaovana tavy na fitrandrahana madinidinika ny aty ala ary ny fanaovana fambolena amin'ny alalan'ny afo. Tavy moa zany raha aty amin'ny faritra Atsinanana aty ireo no tena mahatandindomindoza zany sy maharitra ny ala ato ka tsy maintsy isiny fiarovana ny faritra amin'izao fotoana izao izay tantahan'ny conservation internationale. Manomboka miditra ala tsika? Ala voajanahary zay ny atao hoe forêt naturelle fa ny forêt primaire dia ala mbola tsy mitrandrahana mihitsy.
ty ve le fougère ty sa iny zany zao le fougère arborescente ozy izy ny vahiny na fanjana zay ny anarany amin'ny teny gasy. Izy io dia karazana signe ozy izy ny vahiny ana resaka forêt tropicale humide. Ny fougère arborescente zany tsy endémique eto Madagasikara fa symbole na forêt tropicale humide. Ka ity dia isan'ny plante anankiray zay efa tena ela indrindra na plante faran'izay zokiny indrindra. Izy ny antsoina hoe cyathea, zay no anarana latinina na ny nom scientifique an'izany. Misy an'le antsoina hoe lémurien bambou na ny lémurien marron, mivarika na ny varibolo ozy izy tsika dia mihinana laingon'ity cyathea ty, zany hoe sakafon'ny varika zany laingony io. Dia ohatra misy karapasiny zay ery amin'ny vodiny amin'ny fakany dia ampiasain'olona anaovana sarona tohatra n'ireny tantely naturel reny. Izy ny antsoina hoe fougère géante ihany koa satria izy ny farany lehibe indrindra amin'ny karazana ampanga na fougère eto ambonin'ny tany. Tsy atao hoe espèce introduit izy fa antsoina hoe espèce autochtone. Zanatany. Ny autochtone dia zanatany izy, zany hoe tsy nampidirina izy fa efa zanatany teto mihitsy fa sainga misy any amin'ny firenena hafa. Ity zao misy insecte anankiray antsoina hoe scarabée girafe zay mampiavaka indrindra amin'ny Madagasikara. Misy karazana biby kely indrindra zay misy anankidimy eto Madagasikara. Ao anatin'izany ny atao hoe scarabée girafe na bibin'anana hoy isika. Ity scarabée girafe ity zay tsy hitantsika raha tsy aty amin'ny faritra alan'ny Ankeneny Zamena na ao anatin'ny hoe corridor Kaz sy any amin'ny parc national ranomafana ihany no ahitana azy. Ireo karazam-biby dimy ireo dia ireto avy: ny girafe, scarabée, eo ihany koa amin'ny lémurien dia ny microcebus zay farany kely indrindra migidro eto Madagasikara. Ny amin'ny resaka sahona izy dia misy ny sahona mena na ny orantiaka. Ny ao amin'ny vorona indray izy dia ahitana ny vintsialana ny atao hoe pygmy kingfisher moa ny fiteny anglisy azy. Ary ny amin'ny tanalahy indray izy dia misy ny atao hoe brochésia minima zay hitantsika any amin'ny faritra avaratry Madagasikara. Ireo zany karazana biby farany kely indrindra zay mampiavaka ny Madagasikara. Hitanao ve izy io? Ity misy rantsakazo mahitsy mitsangana dia misy branche kely makato ankavia. Hitako. Hitanao? Aiza zao hitanao anazy? Inona zao ny hitanao eo? Ohatra misy maintimainty, hitanao le tige, le rantsana, dia ohatra misy mivotra kely ohatry zao. Biby io. Io ny biby karazany tena hoe sarotra hita indrindra raha mbola eto Madagasikara. Sarotra hita indrindra izy satria izy io dia karazana katsatsaka ozy izy tsika amin'ny teny gasy. Katsatsaka na gecko ozy izy mivahiny. Katsatsaka rehetrarehetra matetika mandeha amin'ny andro atoandro. Misy ihany koa mandeha amin'ny alina. Fa ity anankiray ity ny tena marina mandeha amin'ny alina. Izy io no antsoina espèce nocturne. Fahitantsika azy moa hoe be maso fa tsy tena hoe be maso izy fa amin'ny alina ny maso ny hitanao misongadina kokoa mahatonga le olona miteny hoe be maso le izy. Dia ity ny atao hoe Uroplatus fantasticus. Ny fantasticus moa dia haintsika amin'le hoe fantastique. Ohatrany hoe fahagagana ihany mahita azy ity satria izy ny farany sarotra tadiavina indrindra amin'ny karazana reptile. Sady tsy mitovy amin'le Uroplatus anankiray le mipetaka amina maka volona ino izy teo odikazo. Ino mahasamy hafa azy? Mahasamy hafa an'io ny anankiray rehefa matory dia mipetaka amina vatakazo. Fa ity fantasticus ity kosa rehefa matory izy dia mifaingoka amina. Zany hoe matory zany izy io? Matory io. Matetika moa ny anglisy miteny hoe satanic gecko izy izy. Ny antony mahatonga ny anglisy miteny an'izay rehefa tena jerenao akaiky io masony io dia somary manopy mena ny lokony. Ohatra mena maso izy dia misy tandroka kely ohatran'ny corne kely zany eto amin'ny sofiny eto dia ohatran'ny hoe satana zany hoe satanika. Ohatran'ny hoe démon. Tana fisaka ozy izy tsika amin'ny teny gasy na katsatsaka. Ny sakafony aloha zany amin'ny ankapobeny dia insecte ihany na rony bibikely rony. Ary eto misy ray koa io? Izy sa tsy izy io? Jereo tsara anie.
ito e io Wow, yeah. Izy koa io, Izy koa io. Izy koa tena izy mihitsy io. Hitanareo am'zao tena hoe mitovy amin'ny ravikazo izy. Lokony kely fotsiny mampiavaka azy hoe biby, fa tena mitovy amin'ny ravikazo. ary ny rambo Yeah. ohatran'ny ravikazo. Fomba fiainan'ity biby ity io rambony io rehefa misy fahavalo izy de matetika io rambony io no alatsany na io rambony io no hitan'ny fahavalo na ny antsoina hoe predateur rony. Tapaka iny rambony iny de mitsiry indray rehefa avy eo. Izay zany no mombamomba an'ity ka tia de karazana katsatsaka na gecko efa karazana efa ho lany tamingana noho ny fapotehan'ny zavaboary zany no mahalany tamingana azy. Predateur na ny fahavalony de vorona koa bleu izy ny frantsay na hoe taitso manga. Efa adulte ve efa lehibe zany izy Efa lehibe io, efa lehibe mihitsy io. de eo amin'ny 4 cm Eo amin'ny 9 cm eo zany no alavany. Tsika zao akaikina rian-drano anankiray izay fandroan'ny pitsangatsangana na ny aty an-toerana rehefa mafana ny andro. Zao ozy zao io. piscine naturelle. Tia de natao anatin'ny piscine naturelle zay mampiavaka ny alan'ny iaroko. Ny veo iaroko. Maro ny piscine naturelle misy aty amin'ny faritra Somary ngezangeza sa faritra alan'ny Zamena fa isan'ny anankiray miavaka koa ty anankiray ty. azo androna. Azo androna tsara mihitsy izy. Ary ny anaran'ity toerana moa antsoina hoe Bemandotra. Bemandotra. Ny mandotra dia haintsika fa karazana bibilava zay tia toerana mandona. Misy karazana boa Madagasikara na sanziny a Madagasikara zany manodidina eto mora hita kely manodidina an'ity toerana ity rehefa mandany fotoana kely ianao mitady anazy. zay Bemandotra azy zany. Bemandotra. Ny zavatra fady amin'ity toerana ity zany dia tsy mahazo hitondrana sakafo misy kisoa. Ho anareo zay te ahita zava-baovao zay tsy fahita firy eto Madagasikara dia mitongava aty aminay. Raha ohatra ka mazoto ny olona manao fitsidiana amin'izao toerana zao dia mahazo tombotsoa ny fiaro ny tontolo iainana ifotony aty ny veo izy zany tiako tenenina dia ho voarintsika rahatrizay ity toerana ity ary anisan'ny mamerina tsikelikely ny fiovaovan'ny toetrandro rehefa voarintsika ny ala ohatr'izao. Ny ahy zany fazarako rehefa zao dia mivavaka rehefa mahita ny asa tanan-janahary ohatran'izao. Matoa ny ankamaroan'ny malagasy ny teny anaran'ny zavaboary hazo sy rano sy biby ohatr'izao hoe natambatry ny hoe ala. Dia izy efa nanasokajy an'io ala io ohatrany hoe Andriamanitra. Haintsika ny hoe ala dia avy amin'ny teny arabo hoe ahla. N'aiza n'aiza zany no eto Madagasikara vao hoe ala zany biodiversité forêt naturelle zay no atsaina. Sotanao farazavany. Ity ny atao hoe ampy hoy izy ny teny gasy na antsony frantsay hoe suffit plante. Voakasianao izy ity matetika dia mahalalay ny tananao na ny hoditranao. Ka mila mitandrina koa tsika rehefa aty anaty ala tsy handraindray ravikazo fahatany foana fa misy zavatra ohatr'izany aty. Fa au contraire an'izay izy dia tena plante médicinale na ireny ravikazo azo avadika fanafody ireny. Ity zany tena tsara ho an'ny olona manana tady fironana aretina aty. Ny teneniko eto tsy resaka maladie grave fa ny olona mbola commence manana signe na resaka hoe olana resaka aty zany na foie sy resaka rein zany no anaovan'olona traitement an'ity ampy ity. Ny ampy dia tsy hazo maniry fa antsoina hoe vahy na hoe liane. Misy karazany roa ny ampy aty aminay. Misy ny ampy lailaim-baratra. Ny ampy lailaim-baratra tonga dia hoe hazo kely izy. Fa ity vahy na liane. Tsy hitanareo ihany koa n'aiza eto Madagasikara fa aty amin'ny faritra Atsinanana ihany no ahitana azy.
ary sao dia mba fa izy zany malailay amiko zany possible raha mikasika ianao ty zao misy an'le karazana hazo anankiray izay tafiditra anatin'ny plante arbre précieuse à Madagascar ty ny atao hoe palissandre araka ny fahalalantsika rehetrarehetra azy na ny voamboana ozy izy tsika malagasy ny palissandre dia tafiditra anatin'ny karazana hazo izay arovana ary tena hoe strictement protégé eto Madagascar raha antsika malala moa zany ny nom scientifique an'izy ity moa ny antsoina hoe Dalbergia baroni misy ihany koa le anankiray antsoina hoe Dalbergia monticola fa ty zany ny antsoina hoe Dalbergia baroni hazo farany tsara ity palissandre ity azo anaovana fanaka ny vatany fanaka farak'izay tsara indrindra zany ny hazo avy amin'ny palissandre ny raviny ihany koa dia azo atao fanafody toy ny hoe misy olana ara-pahasalamana ohatrany hoe resaka parasite moa fitenitsika anazy na hoe kankapisaka ny fleurna palissandre ihany koa dia azahoana karazana resaka nectar izay isan'ny kalitao tsara indrindra ao anatin'ny singa ao anatin'ny ranotantely maheno moatsika hoe tantely palissandre fa tsy maheno ny fofony ateo tsy floraison zao fa fotoana floraison zany dia misy fofony tena manitra manintona anao mihitsy ny fofona fleurna palissandre dia tsara antsika mahafantatra foana eo anarana scientifique io fa io zany no manavanavaka ny karazany hazo ny Dalbergia dia be da be ny karazany zay ny antsoina hoe espèce fa ty anankiray ty moa zany no Dalbergia baroni anisan'ireo hazo arovana indrindra ray maso indrindra satria hazo fiamidy taty tamin'ny fotoan'androny atao anatin'ny corridor ankeniany zamena annexe 2 ny CITES be da be ny zavatra hita ato anaty ala ato tena betsaka jerikely tsika ato ambony ato ty ny atao hoe nonoka ny anarany amin'ny teny gasy nonoka moa misy karazany maromaro misy ny nonoka be ravina misy ny nonoka madini-dravina ty hitantsika ty zao antsoina hoe nonoka be ravina ity dia izy ty raha ty amin'ny olona ifotony aty zany dia fanasitranana reny karazana cicatrice externe reny na fery maratra ny antso zany ianao na misy fery kely eny amin'ny hoditra reny dia tapahanao ty raviny ty dia misy ronono mivoaka dia le ronono no apetaka anao eny amin'ny fery izy dia tafiditra anatin'ny karazana ficus anatin'ireny hoe figuier reny ny ficus dia misy karazany be da be maneran'izao tontolo izao maherin'ny 700 isa ny karazana ficus fa ty hitantsika eto ty dia isan'ny espèce endémique Madagascar na tsy fahita raha tsy eto Madagascar ihany ny vonin'izy io koa misy voniny kely boribory ny ficus moa raha tena atao amin'ny teny gasy na izy nonoka na voara ozy izy tsika zay le mahatonga le voara be endrika ny sa ny voara dia ficus misy voniny ficus ary ny vonina ficus matetika dia mipetaka amin'ny taolany zay ny antsoina hoe cauliflore ny ampalibe zao hitantsika ny ampalibe ny ampalibe dia anatin'ny fianakaviana ficus raha mahitinareo ny ampalibe dia tonga dia eny amin'ny vatabeny misy ny voniny dia rehefa tapahantsika io raviny io dia ny raviny na ny branche na ny fruit dia misy foana n'le ditiny fotsifotsy isana symbole signification na espèce na ficus zay zavatra zay dia ty zany isan'ny ficus ary manana rôle écologique amin'ny fiainantsika olombelona misy orchidée kely ty orchidée zay hitantsika hito ny fleurny ty zao wow karazana orchidée maro dia maro ny ananantsika atao anatin'ny inona indray ty orchidée ty zao ty zany amintsika malagasy moa zany ny tsy dia manana anarana orchidée loatra tsika fa ty ny antsoina hoe angrecum ny ala mifaritra ala rovana aty amin'ny aroka aty dia ny VOI no mitantana azy
inona ny nataonareo nahatonga anareo nahazo famindram-pitantanana zay ato amin'ny ty alan'ny aroka ty? Nahatonga le nahazo famindram-pitantanana tamin'ny alan'ny aroka nanao ezaka fiarovana ty ala ty zahay, zany hoe nanentana ny mponina manodidina zay mipetraka ny ala mba tsy ho hanimba intsony. De 10 juin zay 2008 nahazo ny récépissé izy ty, mijoro ara-panjakana zany. De tao tamin'ny 20 octobre valo sy roa arivo zay zany nahazo ny famindram-pitantanana voalohany. De jusqu'à hatramin'izao. De firy nareo membre anatiny ile VOI? Ny VOI moa zany telo amby valopolo zany zay amizao ny membre ao anatiny, mety tafiditra 100 mahery zay amin'ny 2024 satria voasarika ny mponina manodidina fa resy lahatra amin'ny fitantanana ny ala voajanahary. Tamin'ny voalohany izy aloha de marisarisa hita tam'le fikambanana hiaro ny ala voajanahary. Ny antony tsy misy orinasa taty taminay fa tao amin'ny ala ito nisy olona mpitrandraka ala teo aloha de tato ny velomany de tsy narisika izy aloha. De noho zay tonga ny famatsimbolanay avy any amin'ny conservation internationale Thomas de narisika am'izay le olona hoe kay moa izy ty zany misy fidiram-bola ohatran'izao. De narisika am'izay le olona. Ina ny fidiram-bola ato aminareo zany zao? Ny fidiram-bola ato aminay moa zany am'izao de ny écotourisme. Satria io zany nefa nivoiziny tam-boalohany nangatahanay ny fitantanana ny ala resaka écotourisme. Efa 7 taona lasa zay no nisokatra ny écotourisme anay de mampidi-bola zay isan-taona. Zany hoe tsy latsaky ny 570 olona mpizahatany vahiny io no tonga mitsidika anay isan-taona. Ny sara-pidirana amin'ny ato de 5,4 alina isaky ny olona ray. Ny teratany malagasy aminay ty de 5,000 ariary. Fa ny zavatra voizinay ato zany hatreto aloha de ny resaka vorona. Tsika aloha mbola tsy nahita fa misy karazany firy ny vorona ato aminareo. De inona ny tena itiavan'ny mpizahatany, itiavan'ny olona mijery ny vorona ato? Zany hoe zany maro ny karazana vorona hita ato aminay. Fa ny itiavan'le mpizahatany mijery vorona ato zany voalohany akaiky izy, zany hoe accessible, vao miala avy eo ny Antananarivo izy, vao miala Ivato, akaiky izy accessible raha oharina ny mandeha any atsimo. Ary koa tsy misy espèce ohatran'izay eto Madagasikara fa lavitra be misy azy eto aminay ny akaiky indrindra. Inona re karazan'izay vorona zay? Ny karazan'izay vorona zay dia ny sketch be antsoina hoe helmet vanga. De misy koa ny atao hoe angavo mainty zay antsoina hoe Berners vanga. Reo zany tena espèce tena tian'ny vazaha indrindra avy any ivelany. Ary ty alana ity de efa manako eran'izao tontolo zao mahafantatra an'izy ty fa misy an'izany espèce zany atao aminay. Ahoana ny fomba ataonareo mandresy lahatra ny olona hiaro ala zany? Zay vahoaka manodidina entananay avoronay isaky ny quartier misy azy izy io. Dia ngamba efa hitan'zareo le fidiram-bola ato. Ka rehefa mizara tombotsoa zahay eo zareo mijery. Tsy mahazo izy satria tsy ao anaty fikambanana. De tonga zay manentana an'zareo de risika am'izay ny mponina manodidina hitsofoka hiditra amin'ny fikambanana ty. Raha nareo mahatratra olona manimba ala, inona ny ataonareo VOI? Zay VOI de manana polisinala. Ka rehefa mahatratra olona zahay manimba ala mitsofoka amin'ny ty ala arovanay ty de hoentiny mpitondra fanjakana. De miakatra fitsarana de any izy any. Raha tato anatin'ny 5 taona ohatrohatry ny ahoana ny fahitanareo an'izay hoe fidiran'olona ato anaty ala mangalatra ato moa zany hazo na mihaza? Tamin'ny voalohany hena zany ny tombo tato anaty. Tamin'ny voalohany aloha izy de tena tamin'ny voalohany zay vao niaro. Talohan'ny 2008 io? Talohan'ny 2006. Talohan'ny 2006. Tena mafy de mafy. Zany hoe 5 taona tato aorianan'izay izy de miaina zao ny pression mahazo ny ala. Ekena fa misy ihany ny atao hoe indro kanefa izy zao efa tena azo lazaina efa miaina mihitsy. Kelikely zany de ho foagna. Zay ny tanjony. Ny écotourisme zany dia anisan'ny fomba anankiray ampiasana
iarovana ny ala ary mahomby le izy rehefa tena mipetraka tsara ny lamina rehetra miaraka amin'ny vondron'olona aty fotony ny fokontany zany hoe ny manam-pahefana aty fotony ary indrindrandrindra moa miaraka amin'ireo teknisiana zay mahay mandamina ny resaka tontolo iainana fizahana voahary atao aty anaty ala aty dia anisan'ny fitaovana iray lehibe ahafahana miaro ny ala en route pour les aires protégées. Mbola mitoy ny fitsidiana ataontsika fa taty Aroka no tapitra hatreo. Ny faritra rovana dia karazana gardien na mpiandry zavaboary anankiray misy eto Madagasikara. Ny fanapahanao hevitra hitsidika ny faritra rovana tahaka izao anao fizahantany dia efa fandraisana andraikitra sahady fanomezana tanana ireo VOI na ireo vondron'olona ifotony sy karazan'ireo mpiaro na mpitantana faritra rovana eto Madagasikara ka anentanana antsika atao amin'ny fandarana mba hazoto hitsidika an'ireto indrindra moa isika tanora izay manaraka an'izao fandaharana izao. Mitoy amin'ny andro alala zao ny fitsidiantsika ny faritra arovana zany aty amin'ny faritry ny corridor ankeneny Zahamena. Misy karazana lémurien na gidro na varika kely antsidy ny anarany anankiray dia misy koa antsoina hoe matavy-rambo. Izy ireo dia karazan'ny lémurien mpivoaka alina aty amin'ny faritra corridor ankeneny Zahamena ity. Tena somary miditra anaty kirihitra mihitsy tsika mitady an'ilay izy fa ity misy ity. Ity ny atao hoe scaphirephrium mormorata, izany hoe espèce na scaphirephrium, misy an'ilay hoe scaphirephrium boribory fa iny zany sarotra tena rara. Dia izy ity tsy tena hoe ngeza be fa zao ihany no farany lehibe amin'ity espèce ity. Misy espèce tena mahay miafina indrindra zany izy ity, na ny antsoina amin'ny teny vahiny hoe bien camouflé satria amin'ny andro atoandro izy tena sarotra tadiavina mitovy amin'ireny mosy ireny na hodikazo ireny. Io tsy fahita eran'izao tontolo izao ty espèce ity fa antsoina hoe endémique à Madagasikara izy. Izy io ny tena marina izao izy no mitady sakafo amin'ny alina ohatr'izao fa amin'ny atoandro izy matory amin'ny hodikazo na anaty lavakazo. Ny sahona zany amin'ny ankapobeny raha amintsika olombelona aloha izy dia isany mitondra misoroka amin'ny aretina satria izy mihinana karazana an'ireny moustique ireny, ny karazana moka moa zany. Fa amin'ny zava-manan'aina indray zany izy dia izay moa ilay équilibre écologique. Io ny foto-tsakafon'ny bibilava na n'ireny boa ireny. Ny karazana bibilava zany dia foto-tsakafon'ny bibilava ihany koa ny sahona. Ity isan'ilay mahatonga an'ilay hoe nom scientifique ilay hoe bophis dia avy amin'ny teny latinina zany karaha hoe sakafona bibilava. Izay no dikany hoe bophis. Fa indraindray ny olona miantso azy ity hoe radaka mena maso hozy izy ny olona. Ambony hazo na ambony ravikazo zany tena anaovan'ny activité. Ny prédateur an'io zany izay itisifis no izy ny latinina na hoe fandrefiala, filoala, izay ny anarany aty amintsika. Bibilava menamena izay somary maranitra ny rambony, mahatratra eo amin'ny 2 metatra sy 20 ny halavany. Na faninja varika koa hozy izy ny olona. Misy mihetsika aloha nareo eo fotsiny aloha nareo. Aritraritra kely tsy dia misy mihetsika mihitsy aloha fa ity ilay microcépus ity.
Ty zany le antsoina hoe microcebus le lay tsara. Zay ny nom scientifique-ny. Antsoina amin'ny teny gasy izy hoe tsidy. Ny microcebus moa misy anarana genre le microcebus fa ny espèce misy maromaro. Ary mbola misy ihany koa le antsoina hoe Berthay na hoe Madame Berthe microcebus, mbola kelikely kokoa vao ty anankiray ty izy, fa zany hoe ny microcebus lehilahy tsara zany ny isany farany kely indrindra raha ty amin'ny faritra Antsinanana. Amin'ny alina ihany izy no afaka miaina sy mitady sakafo. Zany hoe ny sakafon'izy ty izy dia mihinana karazana biby majinika reny na ny antsoina hoe insecte. Mihinana ihany koa izy ny atao hoe voankazo madinika, ohatran'ny hoe bay na hoe fruit hozy izy ny teny frantsay. Dia indraindray ihany koa izy io mihinana an'ireny atao hoe micro mushroom, micro champignon na le olatra madinika ihany koa zany. Zany hoe espèce omnivore zany izy. Dia ny microcebus lehilahy tsara dia miaina antsoina hoe solitaire na miaina manokana. Zany hoe mandritra ny fotoana fiarahana na ny saison d'accouplement ihany zany no ahitana anazy hoe en couple na en groupe, fa amin'ny ankapobeny izy dia antsoina hoe espèce solitaire. Tafiditra anatin'ny karazam-biby efa ho lany taranaka ihany koa. Izy aloha dia isan'ny tena manan-danja indrindra amin'ny resaka fizahantany satria mampiaiky ny vahiny zany rehefa tonga aty amintsika izy dia afaka mahita an'izany hoe varika farany kely indrindra sy farany lehibe indrindra maneran'izao tontolo izao zany. Zany hoe amin'ny atoandro zany izy mahita ny indri, dia rehefa amin'ny alina ohatr'izao izy dia mahita ny microcebus. Dia isan'ny tena hoe ankafizan'ny mpizahatany an'ity faritra Antsinanana ity izany espèce anankiroa zany na karazam-biby anankiroa zany. Ino mahatonga anazy hoe lehilahy tsara? Mahatonga an'ilay hoe microcebus lehilahy tsara moa dia avy amin'le anarana anglisy izay antsoina hoe Goodmans. Goodmans moa dia avy amin'ny anaran'ny mpikaroka anankiray primatologue izay Allemagne izay antsoina hoe Steve Goodmans. Dia Steve Goodmans zany nanao découverte an'ity espèce ity dia nampitondra ny an'ilay anarany hoe Goodmans. Goodmans mouse lemur amin'ny teny anglisy. 70 ka hatramin'ny 570 gramma zany. Izay no farany lehibe indrindra amin'ity karazan-gidro ity. Mampiavaka ny lahy sy ny vavy indray moa zany dia eo amin'ny vatany. Satria ny vavy zany amin'izy ity somary manatombotombo kokoa ny vatany mihoatra ny lahy. Arao makaty any ianao. Makaty any ianao. Ao, io zao izy hita tsara io. Io izy zao io. Chance atsika nahita izy manao accouplement ty. Ay zanany, mamindra zanany izy io. Mamindra zanany. Jere, mifindra an'ilay zanany. Ya, ino ilay zanany iny zao ny anankiray iny Iny mbola mitondra ilay zanany izy any zany ampirimany an'iny zanany iny. Ohatrany hoe fosa zany le mitazona amin'ny atoka dia ohatra ny biby mampinono rehetrarehetra ihany zany izy rehefa tsy afa tsisy tanana afaka mibotro an'ilay zanany rehefa amin'ny fotoana maika dia hoentiny amin'ny vava io zanany io. Anankiroa roa mihitsy ny zanany ity. Io misy tsy dia fahita matetika ity fa indraindray izy ray ihany ny zanak'izy ity no hitan'ny olona tsy indraindray. Fa androany zao tsika tena hoe nahita anankiroa, zany hoe misy fiovanjavatra zany. Fa hoe manomboka tsara fiarovana zany biby matoa ahitana kahan-javatra ohatr'izao. Mbola tsy nahita microcebus mitondra zaza roa ohatr'izao sambany ity. Aleoloha tsika ihany fa manjary manakorotana ny fomba fiainan'ny ara-boajanahary. Ao, io hitondray zao le kirogal ty. Io, hitanareo? Io ohatrany ambony somary ambonimbony kely vao le microcebus ndray izy. Iny atao hoe Chirogalus crosslei.
zay moa ny nom scientifique-ny. Dia izy io koa nisan'ny espèce nocturne, zany hoe amin'ny alina ihany no ahitana anazy. Fa amin'ny atoandro izy dia matory. Matavy rambo ny anarany amin'ny teny gasy. Ka ity biby ity rehefa tonga ny ririnina dia matory izy, zany hoe matory any anaty lavakazo any zany izy amin'ny ririnina. Fa tsy fahita mandavan-taona zany io. Zay zany ny azo jerentsika androany. Zay zany aloha ny hitantsika androany. Lémurien nocturne daholo le hitantsika, tsy ndritsika fa nocturne satria misy ny lémurien voaka amin'ny atoandro na ny diurne ny lazantsika anazy. Dia mitoy mizaha tany mbola tsy vita aloha fa misy jerentsika amin'izao alina zao ngamba ny faranantsika eo. Mety tapitra zao alongany androany zany. Ao ary. Ya. Tonga soa aty torotoro fotsitsika toerana hanohizana ny fisidiana ato anatin'ny fizahana ataontsika aty amin'ny corridor ankeniheny Zahamena. Ny torotoro fotsy moa zany ny torotoro fotsy misy an'le onaona otsakotsaka ozy izy zareo aty otsakotsaka. Dia jerentsika koa le saona mena izay mampiavaka ny faritra misy zany ny corridor ankeniheny Zahamena. Tsofoka amin'le vondronala zany zao tsika andeha hitady an'le Montella Orantiaka na hoe saona mena ozy izy tsika. Tika azo atao tena. Mety karazana alamando anotsakotsaka reny. Sarotsarotra miampita eto mila mitandrina tsara, tsy valana foana ny tongotra rehefa miampita azo tokana. Tsotra nefa namboarin janahary hoe ty tehenana ty malama le hazo. Tena somary sahiratsirany tsika makaty fa kirihatra, tena kirihatra ala mihitsy le tadiavana le saona mena. Marihana eto ihany koa zany fa ny fotoana fivoahan'ny saona mena dia manomboka Desambra ka hatramin'ny Febroary. Amin'ny fotoana mafana sady misy oram-baratra, zay zany tena fotoana mampivoaka anazy. Fa feoninona zao zany entsika zany? Criquet na reny valalan'ambozy izy tsika amin'ny teny gasy. Ataoko fa saona. Saona zao zany entsika ohatra misy feom-borona. Zay le saona? Saona zay. Enjana koa zany fipetrahany saona zany. Ary na fitadiavana azy ary tena mbola enjana vao satria mampiasa tapakazo kely mihitsy rehefa misikotra an'le izy amin'le vodikazo. Misy zany miantso azy io sabopetra, radaka, saobakaka. Saona daholo moa ny anarana, zay mahatsara an'le misy anarana scientifique rehefa mijery karazana zava-manan'aina tahaka itony fa iny ihany no manavaka anazy. Tena somary kirihatra ihany izy ity. Dia tena kirihatra aloha. Ka mila faharetana le fitadiavana azy zany. Mila patience. Itony moa zany le vakona ry Patrice. Io ty ny vakona ty. Vakona ny anarany amin'ny teny gasy na hoe vakona. Izy daholo tony? Izy daholo io. Reny hitantsika manodidina reny na pandanus, karazana hazo iray izay manamarika toerana ampy rano. Zao hitantsika tena maromaro zao zany dia ahafantarantsika hoe aty amin'ny toerana be ranontsika na otsakotsaka. Ty toerana ity koa zany izay marihana fahitana an'ilay hoe saona mena. Ny saona mena moa zany dia karazana indicateur ana toerana anankiray izay hoe tsara tontolo iainana misy azy zany. Tiako tenenina zany hoe complet zany ny système écologique eo amin'ilay toerana. Ohatra ianao zany rehefa toerana misy saona mena zany tsy forêt défrichée na hoe forêt dégradée fa
ala zay tena hoe mbola tsy de be pikitika zany. Zay mahatonga an'le hoe atahorana farak'izay atahorana ho lany tamingana ny sahona mena satria mora ho lany tamingana. Mora lany tamingana satria vao misy mikitika manimba kely le toerana de tena mitsoka izy. De rehefa mitsoka izy tsy hitatsony zay toerana itsoahany de matoa azy eo izy. Zay zany ny isan'ny olana anankiray. Toerana misy sahona mena zany de afaka miaina reo karazan-javatra hafa toy ny hoe reptile, ny karazana sahona amphibien. Tsy sahona mena ihany manodidina eo fa tena mahavanona karazana sahona hafa ihany koa am'le toerana misy sahona mena satria tsy betsaka bibilava miatake an'le izy, tsy betsaka prédateur zany. Zany hoe izy zany am'le izy loko menamena de atahoran'ny biby satria ny biby rehefa velotsoratra de matetika poison. Fa zay zany nisan'ny hoe atahoran'ny fahavalony anazy. Ora sahona mena. Ivana mbola tsy mahita ve tsika? Efa manomboka mitady tsika zao. Mila faharetana kely tsika. Ato Madame Ravao. Miarabanao Ravao. Ie, manahoana Ravao? Ravao zany de nisan'ny fikambanam-behivavy izy ny filohan'ny fikambanam-behivavy ato Antorotoroka. Antorotoro fotsy. Miaro ny zavaboary. Ato zany mitantana faritra rovana kory zareo reo. De izy no efa nialoha lalana antsika ty nitady le ino tisy teo Mantela Orantiaka na le sahona mena. Efa nahita venao sa mbola mitady kely le tsika? Mitady kely fa ty tanànany ty fa mahita fotsy. Mahita tsika? Ya. Andao ary? Mahita tsika fa zany hoe zao efa tsy saison ny fa tsy maintsy mahita tsika. Andao ary Ravao? Moka koa mamela? Misy anazy. Misy anazy. Na ty ala tokoa tsika. Zao mihitsy zany ny ambiance rehefa hitady an'le sahona mena tsika. Olona fa tsika zany ato amin'ny autoroute-ny sahona tsika zao. Ay, nahita Ravao, haingana fa nahita Ravao. Tanàna nareo tokoa izy zany. Evel izy kely ohatr' zao e. Misy izy le bebe kely ny fotsiny farany ngeda fa tsy tena ngeza be aby. De lany zao sa vaviny io? Ity? Jerevana moko ny fa misy zavatra nanana zay aketo de efa tarana anazy hoe lahy. Ya, fa ty zao mbola vantony. Ny lahy somary kelikely ny vavy somary mahazoazo vahana kokoa zany ny angezany. De amin'ny couleur-ny koa zany le vavy tegna orange be mbola somary orange menamena par rapport an'izao lokony. Izy efa lehibe voka. Ty amin'ny faritra Tandavanala moa misy an'le karazana sahona le efa tena hoe en voie de disparition. Misy ny Mantela Orantiaka, misy ny Mantela Crocea. Karazany telo le izy. Fa ity anankiray hitantsika ty zany zao tena isan'ny anankiray anatin'ireny espèce efa tena arovana farak'izay hoe amin'ny fomba rehetra azo iarovana azy. Mitovy an'le sahona rehetra ihany izy mihinana insecte na reny moka, reny sisi hozy izy tsika, de reny zany ny sakafo biby farak'izay kely zany ny sakafony. Tsika mizahazaka ary izy fa mitondra fahasoavana antsika olombelona satria mihinana moka, miaro amin'ny tazo moka. De eto zany mbola tena mora ahitana anazy indrindra. Fa taloha taty nisy tao Bekalalao de nisy tao Antsamena rano. Ty zany sisa ny tena hoe réservena tanteraka mihitsy tsy ahafahan'olona mandehandeha mihitsy. De ato zany sisa ny atana fa azo lazaina kelikely mihitsy sisa le velarana. Fa izy kosa zany mbola voarinao tsara mihitsy aloha hatreto. Raha ohatra ka mbola misy ny sahona io zany eto amin'ity faritra ity de mety ho voaharo kokoa ny volony amin'ny resaka voalavo ohatra satria inona ny antony? Ny bibilava no mpihinana ny sahona, ny mandotra ohatra mpihinana sahona reny. De ny mandotra rehefa ohatra ka tsy tiany ty endroit misy an'ity sahona mena ty de lasa izy mihaza an'le voalavo any amin'ny tanimbarin'olona. Zay aloha. Andasa aloha. Satria ny sahona mena dia tsy hoan'ny bibilava. Tsy hoan'ny bibilava izy, tsy hoan'ny reny papango reny.
satria reny ny karazana prédateur-ny dia hainareo nefany a reny ihany koa dia mihinana voalavo fa ohatra farak'izay akaiky zany zay ka raha ohatra ka hoe mitombo zany ty endroit mitombo zany ireo sahona menareo a dia mihisaka koa reo fahavalony voajanahary reo a tsy miditra mihinana ny tiato izy fa manenjika n'le voalavo eny an-tanimbary sy rehetra zay zao isan'ny zavatra lehibe indrindra fa mbola magagana hoe maniny izy kely blitiny kely ity ny tsy hohan'ny bibilava na raha ny sahona sy ny reny karazana arenena reny foka reny a rehefa ohatra izy somary maherihery ny lokony dia ohatrany hoe misy karazana venin zany izy na poison ao amin'le biby raha tsika zao ka ohatra ka sanatry maharay azy eny ambony hazo mila manasa tanana mihitsy dia inona zany ny zavatra hoe heverinareo a tokony hatao mba tena hampaharitra n'le fiarovana ataonareo sy hampahomby azy koa moa zany mazava ho azy tohanana foana hoan'le fikambanana satria amin'ny alalan'ny fikambanana no antony tsy mahapotika zao sita zao ny fijoroana ety zany no tsy mahapotika anazy da hatramin'ny nandraisanareo an-tanana n'le fanaraha-maso ny tombo ve ny bibitsika sa nyhena potika nandritra ny 2 taona tary dia tsisy fa izy indray tamin'ity taona ty saorako an'Andriamanitra misy an'le mpanimba fa tonga le fiarovana anazy vao misy zavatra mitranga dia miteny foa zay dia ny any tombo izy aloha tamin'ity taona ity tena betsaka tokony hoe zay hiditra ato zany a dia tokony hoe mandanama azo autorisation zareo any a tokony mba handalo ihany koa zareo amin'le fikambanana satria fikambanana fa ara-panjakana zany efa mandoba tanty manana ny fistaty mihitsy zahay dia tokony hoe zay aty an-toerana ary zany no tokony azo etra bebeko restourna bebe kokoa amin'le sandam-pidiran'le vazaha toy izay le zareo any ivelany any fa ny anay zany tsisy mihitsy azy fa juste fotsiny ianao le guide local dia iny ihany mahazo an'le 20 000 ariary dia zay raha miheno n'izany fanazavany raha vao zany tsika dia mila mafisina ny fiarovana an'ireto biby reto ny atiala moa zany satria raha tsisy ty atiala ity dia tsy tafapetraka tokoa le biby mila ampatsahivina antsika zany zay dia ny mantela sahona mena zany dia anisany antom-piarovana ny corridor aty amin'ny faritra Tsinanana zany ankeneny zamena dia anisan'izay moa ty faritra antorotoro fotsy ty misy anazy io no anisany cible de conservation na antom-pisin'ireo fiarovana isan-karazany zavatra tsara be ohatran'izao hitantsika zao dia tsy hitantsika maneran'izao tontolo zao eto Madagasikara ihany mahitantsika azy ary tsy eraky Madagasikara koa io fa aty amin'ny faritra zay spécial ho anazy ihany ka nytiako tenenina zany a ho an'izay manana tolo-tanana ho an'izay manana fahefana handray anjara amin'ny fiarovana an'izao zavatra harem-pirenena tsara zao a mila tohanana re tompoko ny fokon'olona ifotony dia toizantsika aloha ny fitsidiana ato antorotoro fotsy satria hijery an'ilay otsakotsaka satria mifandroy amin'reto daholo zany zavatra zany a otsakotsaka zany ary aloha raha vao mitaridalana tady vamaika makany amin'ny dezaka zany manko ity le atao hoe ampangalana akanjo ty toerana eto ty enganitra akanjo mirava avy akory alambiavy dia alana aketo aby aloha ilamba dia vorotra akanjo indao menga manihitra dia rehefa mody avy manihitra dia alana indray vorotra akanjo dia atsofoko akanjo dia mody efa ty anaty zetra monko tsika zao dia zany ny fomba fiainan'olona ty rehefa ny vehivavy tono atramina fody zao dia io zao fa misy atody ny anankitelo ty aiza io misy atody zany zao misy atody anankitelo vorona inona zany ty fody io fody toy le mpinambary fody mpanimba sy mpamotika dia mampalahelo kosa aloha fa azo apotena le atody ataovy ao izy todiny atsy foy akao fotsy ohatra
mahafinaritra kely. Ia, fa ny toerany zany manana misy hoe akazo miravavy io. Dia raha ohatra ka ohatratsika zao zany zao misy vahiny mandeha mbola tsy ary nanitsaka ny toerany mihitsy dia maka tany kely ohatr' zao. Alaina le fotaka dia atentina amin'ny androny ohatr' zao hoe aza mifamantatra fa samby tompo tany. Any ambany any mihitsy. Ia, maka le fotaka iny mihitsy alainao. Zany ny fomba tany zany. Zay le fomba tany ety aza mifamantatra fa samby tompo tany. Aza mifamantatra fa samby tompo tany. Ia. Dia amin'izay anao rehefa mandeha dia mandeha normal. Rehefa tsy nagnano an'izay anao dia mamantatra hoe iza ary iny. Na misy tadio, na misy bibilava, ohatr'izany ny zavatra misy. Dia zao zany ianao fa fantany hoe efa tompo tany ianao fa efa mitentina. Ia. Saotra anao nampafantatra. Aha. Io zany toerana io faritra. Inona ny zavatra tsara jerena rehefa tafiditra eto amin'ity onaona beny antorotoro fotsy. Io zany zavatra tiana jerena misy zahatra mahafinaritra be zay fonenan'ny voron-drano maro isan-karazany. Misy ny marsaol, ny Madagascarelle, Madagascar snipe, cisticola, maromaro mihitsy e. Zany no hita amin'io zetra midadasika be etantsika io. Dia fanamarina izy io tsy hoe mandeha anao dia hitanao le vorona fa vorona saovazy aloha ty ny tena marina. Ia, dia le maka sary anao dia tairina izy dia le miborony dia igny no akana sary. Fa itony resaka fody tony ihany zany no zao ny ataony. Zany zao feo le feo zany? Ie, mihaino feo. Sahona zany? Zany antsika zany zao karazana sahona. Zany hoe tsitsitsitsitsy. Zany zao feom-borona. Ty Madagascar edy. Aiza zao misy vorona eo? Fody. Ary mahita nareo. Mahita nareo. Ty faritra ty dia tafiditra anatin'ny faritra Mando dia eo amin'ny 709 hektara eo ny refiny zany midadasika amin'ny izay 709 hektara zay. Ia. Misy dobo atao hoe akazo miravavy. Eo le fonenan'le voron-drano tony angaka, misy izay talevana moa fiteninay anazy ity tsy haiko hoe sasany mizaka raha otrika. Ao le mpiandry vody-tatatra, ao dia langoro. Eo zany rehefa hijery voron-drano dia teo tamin'izany fotoan'andro. Fa amin'izao fotoana zao zany efa betsaka le olona mipetraka manodidina dia tsy dia voatazona intsony le fepetra mahadobo an'le izy ao. Fa lasa any amin'ny canal satria misy mpanao drainage zany le mpiavy mpamboly ireo dia lasa agny indray zany le vorona sy le trondro no rehefa manihatra zany na magnano vovo dia efa agny fa taloha izy le mbola nisy dobo nisongadina. Fa zao zany tantara sisany dia io akazo miravavy io zany sisa mahafantarana hoe nisy dobo marina teo. Zao zany tsika tonga amin'le afovoan'ny onaonany antorotoro fotsy dia hitantsika amin'izao moa fa na ramatoa ary ato efa mahay lalina mihitsy ny tongotra fa ny onaona dia araka ny fantatsika fa mitahiry karazana fampandaminana ny toetrandro aty amin'ny faritra eto an-tany mihitsy moa zany fa tsy aty Madagasikara rery ka raha voatahirintsika zany ty onaona ty dia voaharotsika tanteraka ny resaka tontolo iainana ka ny an-tanànantsika zany dia hoe mba hahatonga an'izy ty ho faritra azo tsidihan'ny mpizahatany ka ho voaharo antsakany sy andavany toerana. Feno ny fanazavana dia misaotra anareo roa mianadahy nanaiky nitarika anay taty antorotoro fotsy. Tsy misy otsakotsaka lehibe mihoatra n'ity zany raha ty amin'ny faritra atsinanana ato ty ny lehibe indrindra ato 709 hektara zay ny alehibeny. Saotra anareo. Mankasitraka tompoko. Ity no avokavoky ny fahaveloman'ireo zava-mananaina. Ity no karazany lalan'ny raha lehibe mamelona ny loharano rehetra manodidina aty amin'ny faritra ka ny rano eto dia miantoka sy manapirofo ny tsy fahataperan'ny fiainana eto amin'ny planeta misy antsika. Mandrafitra ny roivoary na ny écosystème aty amin'ny manodidina aty mbola hipetrahan'ireo zavaboary hitantsika mandraka ankehitriny. Ny onaona lehibe tahaka itony dia azo trandrahana amin'ny lafin'ny ara-fizahan-tany na zahavoary na ny écotourisme rehefa tonga ny fotoana hitsangatsanganantsika aty. Ho antsika izay ity sary dia hafa mihitsy koa ny fivoakan'ny
fivoahan'ny masoandro na ny filetiky masoandro miaraka amin'ny zavonjavona zay rehefa anatina onaona na fidadasiky ny onaona tahaka izao ka toerana anankiray koa zany tony azontsika trandrana tsara amin'ny alalany fakana sary any an-tanànantsika atao anatin'ny fandaharana ny mba hampita ihany koa ny faharesy lahatry ny tsirairay handresy lahatra ny hafa ho fiarovana ny reto harena voajanahary misy eto Madagasikara ireto iombonana ny ponina ty no miahy azy mivantana fa isika malagasy ray manontolo no tompony satria ny zava-misy eto tadidio foana fa ny zava-misy eto dia endémique na tsy hitatsika any amin'ny firenenkafa raha tsy eto amintsika inonay fa nitondra fahalalana sy zava-baovao ho antsika indray ny fandarana zahatany androany tamin'ny alalany en route pour les aires protégées natao taty amin'ny corridor ankenian'ny Zahamena ny faritra arovana lehibe indrindra eto Madagasikara. Isaorana ireo niara-nanatotosa aminay ny fandarana dia ireo VOI taty amin'ny faritra zay rehetra nandalovanay. Isaorana ihany koa ny conservation internationale zay nanamora ny fahafahana nanao ny fanodinana ny fandarana. Isaorana ny FAPBM zay nanampy tamin'ny famokarana izao fandarana izao indrindra isika tany tokantrano tany izay tsy nisaraka tamin'ny fandarana hatramin'ny farany. Manome fotoananao izahay amin'ny fandaharana vaovao indray veloma tompoko.